apahatany mirefy 91 ara 60 centiare ao amin'ny tany atao hoe concours agricole titre numéro 20217 ao Androbe ny fiangonana luterana malagasy ka nahazo ny FN 445-A par 03. Zay mankoa tsara ny anamarinana an'izay satria ao ny resaka voizina fa hoe tsy nanao fangatahana akory ny FLM. Nanaraka ny paikady rehetrarehetra ny FLM. Nataony reconnaissance ny 8 décembre 2004 ary isan'ny nanao fanohanana tamin'izany fotoana zany ny fokotany Androbe. Nolavi ny fanjakana nefa ireo fanohanana rehetra satria maromaro no nanao fanohanana. Nolavi ny fanjakana ireo fanohanana rehetra momba io fangatahana io noho ny antony izay tsy miankina amin'ny FLM satria ny FLM dia isan'ny nangataka taloha sady ny fotodrafitrasa atao eo dia hita fa tena ilain'ny vahoaka tokoa. Hitan'ny fanjakana zany rehetrarehetra zany ka dia nolavi ny fanjakana ilay fanohanana maromaro natao mahakasika io fangatahana nataon'ny FLM io dia nivoaka ilay fanapahana mitondra ny laharana 46/07-DOM par F tamin'ny 17 octobre 2007. Zay manafoana zany ireo fanohanana rehetrarehetra nataon'ny olona na fikambanan'ireo isan'izany fanohanana nataon'ny fokotany Androbe. Nandefa ny raha teo anivon'ny niady amin'ny fanjakana na ny conseil d'état ireo olona nanao fanohanan'ireo isan'izany ny fokotany nangataka ny fanafoanana io fanapahana mitondra laharana 970 tsipika aotra fito io tamin'ny 17 octobre 2007. Resy anefa ry zareo satria nivoaka ny didina voaka ny filakevim-panjakana laharana fa 770 tamin'ny 12 décembre 2020. Zay moa zany nandany fangatahana fanafoanana nataon'ny zareo. Tsy afa-poteo zareo fa mbola netindray ny fangatahana fanafoanana io fanapahana laharana fa 970 tsipika fa 7 io dia netiny teo anatrehan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ndray teo amin'ny ady madio zany io fangatahana fanafoanana io. Zany hoe napiditra procédure en annulation io fanapahana io izy fa rehefa resy tery amin'ny conseil d'état dia niazakazaka ndray zany taty amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany mitsara ny ady madio. Voaka ndray ny didim-pitsarana laharana 1517 tamin'ny 13 mai 2020. Zay nilazo io didim-pitsarana io fa tsy azo raisina ny fangatahana fanafoanana nataon'ny zareo. Resy koa zany ry zareo. Tsy afa-po tamin'io ry zareo fa dia napakatra fitsarana ambony ndray nangataka hoe ho tsinina ilay didina voaka ny fitsarana ambaratonga voalohany ka dia mba tokony hofoanana zany io fanapahana navoaka ny fanjakana tamin'ny alalan'ny service des domaines io. Mbola resy hatrany ry zareo satria nivoaka ny didina voaka ny fitsarana ambony tamin'ny 1er décembre 2010 izay nanamafy ny didina voaka ny fitsarana ambaratonga voalohany. Io moa dia didim-pitsarana na are mitondra ny laharana 1471 nivoaka tamin'ny 1er décembre 2010. Rehefa azo ny fiangonana luterana malagasy ireo didim-pitsarana maromaro ireo zay naharesy nandresy foana zany fiangonana luterana malagasy dia nateriny tany amin'ny sapan-draharaha momba ny fananantany. Tamin'izany moa mbola sapan-draharaha izy dia tamin'ny alalan'ireo didim-pitsarana nandresen'ny fiangonana luterana malagasy ireo no namoahan'ny fitondram-panjakana tamin'izany ny didim-pitondrana laharana fa 230 teboka 730 sy 500 sy 230 teboka 730 sy 500. Zay nivoaka tamin'ny 28 décembre 2012. Ireo didim-pitondrana anankiroa ireo dia nanomeny fiangonana luterana malagasy apahatany zay nangatahany araky ny fanapahana laharana fa 170 tsipika 12/20/VPDAT. Io moa zany dia manafoana kitsirano ny fangatahan'ireo zay nangataka ka tafiditra amin'ny tany nangatahan'ny FLM zay nomena azy io. Tsara ny manamarika satria maro ny resaka voizina fa mbola ny ministère ny agriculture, de l'élevage et de la pêche no niandraikitra ny fananantany tamin'izany fotoana izany ka namoaka ny fanapahana laharana fa 970 tsipika 7 tsipika
DOM tsipika F tamin'ny 17 octobre 2007 ary tsara koa ny manamarika fa mpivavaka amin'ny FJKM ny tale général ny fananantany tamin'izany fotoana izany. Ny Premier ministre lefitra miandraikitra ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany namoaka ny didim-pitondrana laharana fa 32.538 sy 32.539 ary ny fanapahana laharana fa 41/2012 VPDAT par SG par TGSF ny 28 décembre 2012 ary mpivavaka amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy ny directeur général des services fonciers tamin'izany. Akory anefa fa tamin'ny taona 2016 dia namoaka didim-pitondrana laharana fa 20 812 par 2016 M2 PAT par SG par TGSF tamin'ny 30 septembre 2016 ny M2 PAT nanafoana ilay didim-pitondrana zany nanome ny FLM any ireo tany ireo. Tsy voakasika kosa nefa ny fanapahana laharana fa 41/2012 VPDAT par SG par TGSF tamin'ny 28 décembre 2012 izay manafoana ankitsirany ireo fanohanana na ireo didy rehetra navoaka ny fitsarana na ny Conseil d'État zany na ny tribunal de première instance na ny cour d'appel fa dia milaza fotsiny io didim-pitondrana io hoe foanana ny didim-pitondrana laharana fa 32 538 sy 32 539 ary niverina amin'ny fanjakana malagasy ny tany izay nomen'ny FLM. Io zany ilay didim-pitondrana izay arangaranga ankehitriny. Ny tena zava-dehibe dia ity: ny ministère d'État en charge des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement no miandraikitra ny fananantany tamin'izany ary zanaky ny FLM no directeur général tamin'ny namoahana io didim-pitondrana izay nanafoanana ilay didim-pitondrana nanome ny FLM io tany eny Andranobe io. Tsy nijanona teo anefa ny FLM fa nanaraka ny rafitra rehetrarehetra misy dia niazakazaka nitondra ny raharaha teo anatrehan'ny filakevi-panjakana ny FLM ary nangataka fanafoanana anio didim-pitondrana izay nanafoana ilay didim-pitondrana nanome azy ny tany io. Dia rehefa izay dia nangataka fampihetonana ilay ataontsika hoe sursis à exécution momba n'io didim-pitondrana io. Dia tamin'ny 28 dia taorinan'izay dia namoaka didy ny Conseil d'État arrêt numéro 93 izay ho aseho antsika eo par 16-CEP tamin'ny 26 octobre 2016 dia io arrêt io na io didim-pitsarana io no mampiantona ilay didim-pitondrana navoaka ny M2 PAT. Dikan'izany zany dia manan-kery ilay didim-pitondrana izay nofoanan'io arrêté ministériel io. Taorinan'izay dia nanao fangatahana teny anivon'ny tale général ny fananantany ny FLM hoe satria voatotohina foana zany amin'ilay fikasany anorina fotodrafitrasa eo ambonin'io. Ary ny 28 octobre 2018 teo dia nahazo taratasy laharana fa 1293 par 18 MATSF par SF par SG DGSF nomen'ny direction générale des services fonciers ny FLM izay milaza sy manambara fa mbola manana 5 taona indray ny FLM anohizana sy anatanterana ny fotodrafitrasa eo ambonin'ireo tany ireo. Ny tsara ho fantatra dia ny certificat d'immatriculation et de situation juridique izay ho aseho anareo ihany koa moa zany vao tamin'ny datiny 10 octobre no nazahoana azy dia mbola milaza fa mise à disposition gratuite amin'ny fiangonana lutheranina malagasy araky ny arrêté numéro 32 538 sy 32 539 par 2012 tamin'ny 28 décembre 2012. Dia voamarika ao: tout changement de destination ne pourra avoir lieu sans l'autorisation préalable du ministère en charge des domaines. Mbola tsy nisy aloha izany didy manova ireo izany. Ny tiana ho mariana fotsiny ao anatin'izao raharaha izao tompoko dia hoe rehefa mamaky certificat d'immatriculation et de situation juridique dia vakina hatramin'ny farany fa tsy ajanona hoe eo amin'ny tiana makina azy fotsiny. Raha tsy ilaza zany fa hoe reto ny certificat d'immatriculation et de situation juridique izay ho aseho anareo. Ny zavatra voalaza ato dia hoe le conservateur de la propriété foncière Antananarivo sous-signé certifie que la propriété dite Finoun appartient à l'État malagasy en qualité de propriétaire
mbola misy lazainy moa tsy efatsefan'io fa tiany zavatra tsara ho mariany. Il certifie en outre, zany hoe mikajy ny fananatany io zany zay midélivrer an'ity certificat de situation juridique ity. Il certifie en outre que jusqu'à ce jour exclusivement, la dite propriété n'est grevée d'aucune charge ni d'aucun droit réel immobilier autre que mise à la disposition gratuite de la Fiangonana Luthérane Malagasy FLM Synode régional d'Antananarivo, arrêté numéro 32538 par 2012, VPDAT par SG par DGSF du 28 décembre 2012. Zay zany voasoratra ato. Tahaka zay koa ty certificat d'immatriculation et de situation juridique zay navoaka tamin'ny 10 octobre. Mikajy ny fananatany moa no manana fahefana moka itony de manamarika izy fa ny FLM Androbe Finoana, propriété atao FLM Androbe Finoana, titre numéro 69282A, 6 Androbe Antananarivo ville, d'une contenance qui sera déterminée après bornage en cours appartient d'après le livre foncier à l'État malagasy en qualité de propriétaire taxe Yankou. Il certifie en outre que jusqu'à ce jour exclusivement, la dite propriété n'est grevée d'aucune charge ni d'aucun droit réel immobilier autre que mise à la disposition de la Fiangonana Luthérane Malagasy FLM pour les besoins de la collectivité des fidèles de la Fiangonana Luthérane Androbe Finoana, suivant arrêté numéro 32539 par 2012 VPDAT par SG par DGSF du 28 décembre 2012. Tout changement de destination ne pourra avoir lieu sans l'autorisation préalable du ministère en charge des services fonciers inscrit le 26 février 2013. Amaranana anazy zany de tsotra tompoko tsara manamarika fa tsy misy sonian'ny ministre momba ny fanajariana ny tany ankehitriny mihitsy ao anatin'ity dossier ny FLM ity. Momba ny tany ny FLM io na de iray ary hatramin'izay ka hatramin'izao na de zana tany saina sy voizina foana zany eny amin'ny haino manjery ny momba n'izany rehetrarehetra zany hoe ministra ankehitriny dia FLM. Lazaina fa miray tsikombakomba ministra amin'izao fotoana zao ny FLM amin'ny mahazanaky ny FLM azy de manamarika zay ary manamarina aminareo fa ny soni rehetrarehetra tato anatin'ity reto antota taratasy rehetrarehetra reto na iray azy